Almeravantsika rehetra aminaran'i Jesosy amin'ity andron'io ity a tonga somatsara eto an-tranon'Andriamanitra indray a anio. Fa tsy ahivoko aminao fa ny tranon'Andriamanitra dia zasenao tafahombina fa tsy tia rindrina efatra ity akory. Amen. Ampahirezo kely ilay namanao itsika tafahombina ny tranon'Andriamanitra hoe. Eny ary tamin'ny 28 septembre tsika saika hanao question réponse fa noho ny amin'ny fandaminana izay nomen'ny Tompo fa tsy avaty amiko dia lasa tsy nanao dia androantsika hanao an'izany satria ilaitsika ny manao an'izany a mba tsy hompiaino fotsiny ihany ianao fa mba manana fahafana ihany koa metraka fanontaniana. Ny teny malagasy hoe ny aia tsy havanana dia mba hiavana tsara tsika sy ianao a dia aleonao tsy manana iay fa apetraka amin'ny fanontaniana amin'izay tsy azonao dia manatona isika dia mba miteny ety aloha. Raha menatra ianao a iseho vahoaka dia eto aloha eto ianao mitsangana dia mihina micro fotsiny ahoary. Ny fanontaniantsika dia afaka miompana amin'ny fiainana andavanandro, amin'ny ara-baiboly, amin'ny zava-panahy izay amporisihako manokana mba tsy ho connaissance ny tena ampangitikitika sy ampangetaheta hoe izy avy vadin'ny Kaina. Azontsika resahany eto izany fa mety tsy hampandroso anao lavitra izany fa izay zavatra fahatsika amin'ny Tompo, miferana amin'ny Tompo. Misy sa tsisy? Fiadanana ho amin'ny ankonana rehetra sarobidy. Fanontaniana efa elaela kely izy ity ohatrany ahoana ny ainana vie pratique an'ilay hoe ambany lalàna mifanainaina. Ambany lalàna mifanainaina ao amin'ny Romanina 9 misy an'izany a. Ny lalàna ny fanainaina nanafaka tamin'ny lalàna ny fahafatesana sy ny ota. Ohatrany ahoana ny ainan'ilay izy. Lalàna tsy zavatra pratikena fa zavatra mandeha ho azy. Zavatra mandeha ho azy. Izany hoe tsisy hetsika ataonao hoe za hiditra atao ambanin'ity zavatra ity fa tonga ianao dia soumis automatika ao anatin'ilay izy. Ohatra tsotra izao hoe raha vao maketo Madagasikara ianao dia tonga dia ambany lalànan'i Madagasikara. Tsy mila miteny ianao hoe iza ny hiditra dia iza ny tsy hiditra. Vao migadona eto ny tongotra dia tsy maintsy eo ambany lalànan'i Madagasikara ianao. Ohatra fanomeko matetika hoe raha makany Israel ianao dia mandehandeha tanimboly dia nony ianao dia hoaninao izay hitanao dia tsy mpangalatra ny anaranao. Fa raha eto ianao no mangalatra goavy eo mason'olona eo dia mety ho tratran'ny fitsaram-bahoaka ianao. Izany hoe tsy nangataka ianao hiditra ao ambany lalàna, tsy nangataka ianao tsy nanontaniana ny hevitra ao ianao hoe manaiky ve ianao an'ireto lalàna ireto. Fa tonga ianao dia automatiquement soumis. Ny lalàna ny fahafatesana sy ny ota dia izao, izay rehetra olombelona dia ao ambanin'ny io daholo. Ao ambanin'ny ota dia ao ambanin'ny fahafatesana. Rehefa olombelona ianao na tianao na tsy tianao dia tsy maintsy manota ianao. Ary rehefa olombelona ianao na tianao na tsy tianao dia tsy maintsy mifara fahafatesana ianao. Izay les lois du péché et de la mort. Dia ohatran'izay ihany koa lalàna ny fanainaina amin'ny vanim-potoana io tsisy décision ihany koa. Hoe za ve anaiky n'izany, ekeko izany, na tsy ekeko izany, na mety amiko izany, hivavaka mba ho tanteraka izany, tsisy décision avy aminao io. Fa rehefa ateraka indray ianao
dia misy processus automatika be dia be miaraka mihetsika. Ohatra zany zao hoe tonga dia voavela ny elokao rehetrarehetra. Ohatra zany zao hoe tonga ianao dia afaka miona amin'Andriamanitra ao amin'ny tontolo ara-panahy. Ohatra zany zao hoe tonga dia tsy misy fanamelohana intsony. Ohatra zany zao hoe tonga dia any amin'ny fiainana mandrakizay ianao. Misy processus miara-mitotona be dia be. Misy ilay tenim-polo hoe miaraka miombo aminy, miarana levina aminy, atsangana amin'ny fiainam-baovao. Voateraka indray ny olona tonga dia miditra ao anatin'izany. Na fatany na tsy fatany, na ekeny na tsy ekeny, na safidiny na tsy safidiny, dia miditra ho azy ao anatin'izay izy. Dia tahakan'izay ihany koa ilay lalàna ny fanainaina. Izay rehetra teraka indray dia tonga dia miaina ao anatin'izany lalàna ny fanainaina izany intsony. Dia lalàna ny fanainaina izany avy hatrany. Dia ny zavatra mitranga hozy izy Paoly amin'izay hoe na dia maty ihany ary ny tena noho ny amin'ny ota dia fiainana mandrakizay kosa ho an'ny fanahy. Izany hoe ho an'ny olombelona tsotra ilay fahotana dia mefara amin'ny condamnation, mefara amin'ny fahaverezana mandrakizay. Fa ho an'ny olon'i Kristy kosa na dia eo ary ny tsy fataterahany, na dia eo ary ny zavatra izay mbola tsy mety ao anatin'ny fiainany sy ny zavatra izay mbola ivoarany sy ny zavatra izay mbola tsy araka ny tokony ho izy, dia izy tsy ao amban'ilay lalàna ny ota intsony. Natao hoe lalàna ny fahotana sy ny lalàna ny fahafatesana dia tahaka ny masinina anankiray. Nasonge inona re aiza misy masinina ato, tsy misy masinina ato. Ataontsika hoe ity ilay izy. Ity kanal anankiray ity ataontsika hoe kanal ity zavatra ity. Dia ity natao hoe ato amin'ity ny atao hoe lalàna ny fahotana sy ny lalàna ny fahafatesana. Dia ny fiainan zanak'olombelona miditra veto dia mivoaka veto. Voateraka izy dia eto dia mivoaka izy rehefa veto. Rehefa tafiditra ato anatin'ity ianao ity kanal anankiray ity dia tahaka ny kanal anankiray, tahaka ny tuyau an-drano anankiray feno fotaka ao anatiny. Na madio tahaka ny ahoana na madio tahaka ny ahoana ny rano ampidirina ao ato, dia na mivoaka ato ranom-potaka. Ary na maloto tahaka ny ahoana na maloto tahaka ny ahoana ny rano ampidirina ao ato, dia na mivoaka ato ranom-potaka. Azonao? Ny atao hoe lalàna ny fahotana sy ny lalàna ny fahafatesana, ninona ezaka ataondra olombelona ampidirina ato. Dia ota foana, mandalo foana, dia mivoaka fahafatesana. Manao ny tsara izy, miditra ato dia mivoaka fahafatesana. Manao ny ratsy izy, miditra ato dia mivoaka fahafatesana. Miezaka izy mba ho tsara eo amin'ny fiarahamonina, miditra eto izay tsara izay. Fa ao anatin'ilay kanal ny fahafatesana, kanal ny fahotana izy, dia mivoaka ratsy foana. Izay fandehan'ilay izy. Dia inandray lalàna, inandray dia isika zany raha tamin'izay lalana izay foana ny ainantsika. Dia hozy izy Paoly amin'ny Romanina 7 indrisy olo-mahantra indrindra. Iza ny anafaka amin'ity tena fahafatesana ity hozy izy. Romanina 7. Misaotra an'Andriamanitra noho ny amin'i Jesosy. Izy nanolotra an'izany hozy izy nanolotra ny ainy, ka raha ny amiko dia eo ambanin'ny lalàna ny fahotana amin'ny tenako fanisaiko kosa tsy ao ambanin'izany. Dia eo amin'ny fahavalo izy milaza amin'izay, za hozy izy nafahan'i Kristy tsy misy fanamelohana intsony amin'izay eo amin'ny Kristy Jesosy. Satria maninona? Novaina ilay kanal. Ty mbola misy. Fa ny olo zao tontolo izao ny ao. Inona nataon'i Jesosy? Tafafindra ny ala avy tamin'ny fahafatesana izy ity ilay fahafatesana. Dia iza fitaovana iray indray ataontsika hoe ity indray ilay fiainana. Azonareo? Tsy mandalo ato intsony izy. Atao anatin'ity tsisy afa-tsy fanamelohana. Atao anatin'ity tsisy afa-tsy fahaverezana mandrakizay. Zao moa paoziny izy teo. Fahaverezana mandrakizay. Fa ato indray ny lalàna ny fanainaina. Afaka ianao tato dia miditra ianao ato. Inandray ny atao anatin'ity? Purificateur d'eau. Fanadiovana filtre à eau. Rehefa misy filtre à eau ao an-tranonao dia na ranom-potaka ary nomeny jiramahana dia na mivoaka veto rano madio fisotro sao matsara. Dia tahaka an'izay ny olona izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Tsy ny olona mivavaka, fa ny olona izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Tsy ny olona izay mitady an'Andriamanitra, tsy olona manaiky an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy, fa ny olona nateraka indray ao amin'ny Kristy dia tafafindra izy niala tamin'ity fahafatesana ity,
dia lasa ato amin'ity fiainana ity izy ka na misy ary ny tsy fataterahana zay le rano anjirama mbola misy impureté kely vitsivitsy mandeha mbola misy zavatra tsy apopoizina kely eny ina no voaketo fanainaina aina fiainana ity olona anankiray ity mety mavita tsara kokoa no ity indraindray dia ozy ity hoe za venareo mpivavaka ozy izy le fariseo miresaka hoe rapaminany ity dia nahalala fa vehivavim-panoty manatona azy io ozy izy le fariseo hafa nilaza hoe rapaminany ity dia mahafantatra momba ny Zakaiosy fa tsy fantatra ilay fariseo dia izy ato dia Zakaiosy ato dia le vehivavy tratra olan-tanana njangajanga ato ka na mbola misy ary tsy fataterahana miditra eto dia le lalàna ny fanainaina mamoaka azy ho lasa fiainana dia tsy misy fanameloana meloanao ve le rano madio iza no meloanao le rano madio sa le rano maloto mazava ho azy fa le rano maloto tsy niezaka no inona fa ny produit no zava-dehibe inona ny avoakanao loharano mamy ianao sa loharano mangidy rano potaka ianao sa rano madio ary mazava ho azy fa tsisy madio amin'ny tenany fa le kanalina no mitondra azy asytsika zay fandeha eny ary manaraka dia averiko eto le resaka teo tsisy ezaka nataon'le rano fa le kanalina no nampadio azy le kanalina no nahatonga azy nitondra n'ilay fiainana Fiadanan Jesosy amintsika rehetra voadilina ny anarako ny zavatra tsy haiko izy ity na azo valiana mpabe masina tsy fa mahaliana ana dia te anontany za manko nahita maso be Pasitera fa za zany te zana tena hoe natao nahita maso le resaka délivrance dia tena tsisy resaka Jesosy tsisy resaka hoe mandray an Jesosy sy fitiavan'i Kristy tsisy resaka hoe mandray fiainana mandraikizay soatra izany fa tonga dia manao délivrance ireo olona hoe niofa nanao délivrance dia rehefa manao délivrance zareo dia tena misy olona mitsinjatsinjaka be tena hita masika ilay izy tena misy tena miteniteny zavatra be da be misy ary tena miteny mihitsy hoe ianana misavy anao misy zavatra mivoaka ohatra izany dia tamin'izany nagaga nefa ny ohatra ny tsy resy lahatra amin'ilay zavatra nefa ilay izy hita masika dia tsy haiko hoe avinavina izay dia hoe inona mety mahatonga an'izany hoe manao délivrance le olona tonga dia karazan'olona maro be tena hoe vao mametra tanana dia misy vao miteny fotsiny ilay olona dia tonga dia misy mitsipaka tampoka any ampovoan'olona maro be any dia tsy haiko inona mety antony mahatonga an'izay dia fanontaniana faharoa indray misy resaka ao amin'ny testamenta vaovao resaka fijejojejoana dia nandraisako anazy hatramin'izay satria izay no zavatra nampianarina anahy tena tsy azo atao daholo resaka hoe faux angle resaka hoe maquillage sy ny tariny dia liana za hoe inona izany ilay tena hoe fijejojejoana ao anatin'ny baiboly ilay tena tian'Andriamanitra ampita amin'izay resaka izay satria raha ilay zavatra nianarako tamin'izany dia ato ilay izy misy fijejojejoana be tokony reto anapavijejojejo reto mamaly azy efa maninona moa nareo no manao jejojejo zany namboatra tempolin'Andriamanitra eny ary resaka délivrance no jerentsika voalohany
ohatrany ahoana io zavatra io ny resaka délivrance zavatra mila fantatritsika voalohany indrindra dia ny resaka hoe possession zany hoe misy karazana olona anankiroa zany no atao hoe iasany devoly. Ny anankiray dia le atao hoe possession zany hoe mipetraka ao anatiny mihitsy ny satana, misy fanahy mipetraka ao anatin'le olona. Io fanahy io mety misy isan-karazany io, mety misy mipetraka permanent, mety misy fetsifetsy be dia tsy indraindray fotsiny izy vompotra indray mandeha isam-bolana, isaky ny 3 volana, isaky ny 1 volana. Ny sasany mety misy fihetsika manokana ataony azy vao mitranga le izy sy sisa rehetrarehetra. Fa reny atao hoe possession, zany hoe tafiditra ao anatin'le olona mihitsy le devoly, mihetsika izy amin'ny vanim-potoana manokana. Zay zany izy. Reny karazana olona reny dia reny no ilany ny atao hoe délivrance na hoe fanafahana. Rehefa mijery ianao ny baiboly tsy ny olona rehetra nanatona an' Jesosy dia ny délivrena, fa izay olona rehetra izay misy fihetsehany demony dia izay ny délivrena. Misy tantara be dia be ao misy olona ohatra mona sy marenina, dia misy mona sy marenina normal hatrany kibon'ireny ny aretina malformation sy sisa rehetra dia tsy délivrance nataon'i Jesosy fa tonga dia nafahany fotsiny. Misy olona mona sy marenina dia ny délivrena. Misy olona malemy tsy délivrance fa vavaka tsotra fotsiny, tsy vavaka mova tonga dia hoe fanafahana tsotra fotsiny dia sitrany izy eo. Fa nisy vehivavy tratran'ny fanahy iondrika ozy izy filazany dia miondrika eny foana izy dia iny olona iny natao délivrance. Jesosy mahalala le izy, zany hoe ao amin'ny tontolon'ny fanahy le izy ny fantatra. Ny problema zany amin'kehitriny dia izay zavatra tsy metimety amin'ny sain'ny olombelona rehetra dia asan'ny devoly daholy. Izay tsy manaraka ny normal rehetra araka n'ilay normal napetraka ny fiarahamonina dia asan'ny devoly daholy dia délivrance daholy izany rehetrarehetra zany. Dia ohatran'izany ihany koa misy ozy hoe zay zany le possession zay, zavatra misy fanahy, zavatra eno any anatin'ny tontolo ara-panahy mihitsy hoe ity olo ity misy devoly mihitsy miazona azy tahaka izao. Ny resaka ozona koa matetika ataon'ny olona délivrance. Nefa ny ozona dia miatra amin'izay mananaina rehetrarehetra eto ambony ny tany ozy Andriamanitra tamin'ny Adama hoe voozona ny tany no ny aminao, fa oriana ny nananao voka ny mandrapodina ho vovoka fa vovoka ny nangalananao. Zany hoe raha mbola misitona eto amin'ity tany ity ilay olombelona dia misy ozona daholo. Iny fomba fisehony samihafa. Ny sasany mety ozona ny amin'ny tokantrano, ny sasany mety ozona ny amin'ny refidiram-bola, ny sasany asa, ny sasany misy ozona automatika tonga tsy fantatry ny olona. Misy teny zao amin'ny baiboly amin'ny Exodosy amin'ny Deutéronomie 7:20 hoe voaozona zay rehetra manao tsinitsinina ny rainy na ny reniny, tsy apozin'ny olona ny fahatongavan'izany zavatra zany. Voaozona zay rehetra manompo sampy, misy zavatra ozona automatika tonga tahaka an'izany. Dia reny matetika délivren'ny olona daholo dia ataon'ny fahobeany fotsiny hoe na hoany na tsy hoany dia alefaso tsy mahareraka manao an'io dia ataon'ny olona le izy. Fa ny délivrance tena tokony ho izy dia fanahy, misy possession, misy fiazonana hita eno any anatin'ny fanahy mihitsy misy devoly zany zavatra iny. Ny matetika ihany koa fangaron'ny olona dia zao ny olona izay very saina, zany hoe ny olona izay marary saina, misy maladie mentale dia afangaron'ny olona amin'ny devoly. Dia raha vao tseny tsara ao amin'ny fanahy hoe ity olona ity ve maladie mentale ny mahazo azy sa tena devoly marina, dia ozy ataon'ny olona safy be mantsina fotsiny fa misy zavatra tokony traitena amin'ny maharetina anazy dia misy zavatra traitena ao amin'ny tontolo ara-panahy izay amin'ny possession démoniaque an'le izy. Dia izay aloha zany le izy amin'ny ankapobeny. Dia misy amin'izay le zavatra ataon'ny olona amin'izay rehefa mandeha le délivrance zany. Dia misy karazana olona, ny sasany mandovory, ny sasany mety mitsinjatsinjaka maniditsidina be, ny sasany mety midaraboka menjera sy sisa rehetrarehetra. Dia fangaroko fomba fandraisan'ny olona azy mitovy ihany le midaraboka menjera miala ny devoly sy midaraboka menjera tia indray nandray fanamasina, nandray ny osotra,
tsy haintsony hoe ahoana moa zany anavahanareo hoe tia ny daraboka avany tia ny devoly dia tia ositra tia fenony fanamasina dia tia misy devoly tia ny ala sa mbola nijanona tao zany zavatra zany confusion be dia be ao anatin'ilay tontolo. Dia androany aho te hiresaka aminao a dia mba mizara ihany koa ao anatin'ilay izy hoe ny voalohany indrindra ny délivrance dia ny olona misy possession démoniaque izay ny mila délivrena. Ny ankoatran'izay a dia izao ny teny Jesosy raha ny zanaka ny mahafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Izany hoe rehefa tsy misy possession démoniaque ny olona anankiray dia izao ihany koa ny teny nandefa ny teniko a mba hanasitrana azy dia hanafaka azy amin'ny longo izay nienjerany. Izany hoe misy olona délivrena satria maninona misy fanamiazona izy. Fa misy olona miaino ny tenin'Andriamanitra dia délivré. Tany amin'ny 3 taona 4 taona tany hoany a dia nisy olona nijoro vavolombelona dia nitantara zavatra ohatran'izao tamiko. Zaho ozy izy efa nanao an'izao dia converti dia vavakary dia sisa rehetra. Fa zao ozy izy za io amin'izao fotoan'izao miteny amin'ny teny tsy fantatra. Dia hatreo aloha zany dia miteny amin'ny teny tsy fantatra ianao okey. Fa zao ozy izy tena henoko hoe tsy avy amin'Andriamanitra ilay teny tsy fantatra izay ataoko. Satria za raha tsy fitondran-tena. Dia nefa za miteny amin'ny teny tsy fantatra. Dia inona no ataoko ozy izy? Dia zako hoe afandray zany mihaino tenin'Andriamanitra aloha dia hitantsika eo. Dia rehefa niaino amin'izay izy ny tenin'Andriamanitra, niaino an'ilay izy matetika eo dia après 1 mois izy nijoro vavolombelona hoe tsy verina intsony le izy. Ao anatin'ilay fihainonany teny zany dia misy fanadiovana. Efesiana koa milaza an'izany. Manadio antsika ozy izy amin'ny rano fanadiovana dia ny tenin'Andriamanitra. Izany hoe raha possédé ny olona iray dia délivrena. Fa ny ankoatran'izay ny tenin'Andriamanitra manadio azy, manafaka azy. Raha misy oziny ianao ohatra zany zao lazainao hoe misy ozina fianakaviana sisa rehetra rehetra dia ny tenin'Andriamanitra ny manadio an'izany. Fa raha tsy voadio ny tenin'Andriamanitra ianao dia mety afaka fotsiny ilay symptôme. Fa ozy izy Jesosy izay laza hoe miala amin'ity izy dia misy mitondra fanafito hafa izay ratsy kokoa noho izy dia faran'izay olona izay dia ho ratsy noho ny fiandohany. Izany hoe sorinao ilay ozony tsy fiterahana ohatra dia mety lasa tokoa izy fa ho avy indray ny ozon'ny fikorontan'ny tokantrano, ozon'ny zavatra hafa rehetrarehetra dia andany andro amoaka sy délivrer an'izany zavatra izany. Fa izay ihany ny ilana délivrance olona possédé dia mila délivrance. Ny ankoatran'izay tenin'Andriamanitra ny manadio azy ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Zay. Dia les réactions amin'izay ohatry ny ahoana ilay izy. Ina mampatonga ny olona mihetsika. Ny premièrement ary ny ankamaroan'ny olona dia manao cinéma. Satria maninona misy midaraboka dia menatra olona be izy hoe za rery ve ohatrany tsy nandray ohatrany tena rery ve ny hoainina be eto ohatrany hoe tena vato be rindrina be nidofotra zany ilay olona aloha mba atao ilay izy. Dia raindray misy mianjera fa mijery mitodika ao aoriana ihany aloha misy mitaty tsara ve aloha sa mazaka tsara aloha ve ilay olona ao aoriana ao sa sao dia midoboka ao maratra ao. Be dia be ny olona manao cinéma ohatrany. Fa ny faharoa tena misy mihitsy tanareo mitovy amin'ireny hypnotisme ireny. Misy resaka fanahy mihitsy ao anatin'ilay izy. Dia misy resaka fandemetsahina. Io saina io zany resena lahatra io dia mifanaraka amin'izay mihitsy n'ilay izy. Misy resaka rehefa ampiasaina rehefa henonao foana izy odilina teo fa tsy hitako. Rehefa henonao foana ny anatin'ny sainao any hoe misy devolty, misy fanaty, misy an'izao ty, izay foana ny borsina n'io sainao io dia manaka an'ilay izy. Manaka an'ilay izy amin'izay ianao amin'ny farany. Lasa hikenao ilay izy, lasa hitanao ilay symptôme hitanareo ohatrany tamintsika Covid. Tantarainanao daholo ty rery, ohatrany miakatra ny température-nao, ohatrany tsy mare fofona zay ianao, ohatrany dia lasa tokoa ianao manomboka mitsapatsapa ny tenanao, tsapa hoe neny, ohatrany miakatra kely ohatrany tsy dia henoko tsara ilay fofona, nefa ianao tsy maninona, fa ilay sainao tratran'ilay information be dia be
dia lasa manaraka an'le izy ho azy ianao, lasa manaiky an'le izy ho azy ianao. Dia zay le teny ianonao. Dangereux ny teny ianona, dangereux ny teny ianona, dangereux ny olona ifandraisana. Fa rehefa reny olona reny ifandraisanao matetika dia lasa mahita ianao ahoana zavako teny ohatra ny tena mbola misy azany zavatra izany tokoa. Dia normal be misy mpiaravavaka amintsika eto miaina an'izany zavatra izany, isaka mihetsika dia auto-délivrance mandoa foana isaka mihetsika, vao miditra ao amin'ile trano dia iny te ioka, vao mahita an'le olona ary ny sasany. Misy ohatr'izany mihitsy ninge, nareo vehivavy bevoka ny tena mahafantatra an'izany hoe tsy hainao izany mihitsy ny hoe fa maninona pourquoi. Zavatra tsy tianao ianao makala zavoka fa no mibevoka ianao mitady zavoka eraky ny tampotanety. Hoe ahoana ary zany? Any anatin'ny saina any zany zavatra izany. Misy mot vazaha anankiray izay ataon'ireo hoe mesmerisme. Dia any an-dafy misy ireny karazana olona manao fihetsiketsehana be dia hoe mandray osotra mipitika ilay olona, mianjera ilay olona. Dia azavain'ireo hoe ny fanaovana anazy misy mozika alefa, dia ao anatin'iny mozika iny tafiditra en transe ilay olona. Ny tafiditra ao anatin'ilay mozika izy dia mora miditra manao possession any anatin'ny aman'ilay olona. Dia ohatran'izay ihany koa ny resaka hypnotisme ao izay. Izany hoe tontolo ara-panahy daholo izany zavatra rehetrarehetra izany. Ka tsy hoe mioka mandoa be na ohatrohatran'izao dia tena zay marina, fa misy fanazavana be dia be azo omena fa tsy anankiray fotsiny any tsy maintsy sao na tsy maintsy sao. Dia ino moa ilay faharoa teo? Jejejona. Hoe izay iray ary tsika. Ny anankiray anankiroa moa zany ny hitako eto fa mitovy daholo zavatra soratany. Anankiray Efesiana 4:4 andiny 9:10 dia olona tsy mahalala henatra intsony ka nanolo tena ho amin'ny fijejojejona anao izay falotona ny fieremana. Ary ny Petera 2:4 andiny 7 fa ampy izay ny andro lasa nanaovana fanirian-jentilisa tamin'ny fandehanana tamin'ny fijejojejona sy fanirian-dratsy, fimamona, filalaovan-dratsy, fisotrotoka ary fanompoan-tsampy. Dia jerentsika aloha ina ny dika teny fototra dia omeko fanazavana fanampy rehefa avy eo. Amin'ny teny fototra, teny Hebreo, teny Grika, dia ny dikan'ilay fijejojona dia aselgia. Aselgia. Vetikely. Dia ny dikan'ny ny dikan'ny aselgia dia laviciousness. Dikan'ilay laviciousness dia falotona. Izay ihany, falotona, fitondran-tena maloto. Raha dikantsika amin'ny teny malagasy mazava kokoa hoe ohatry ny ahoana ny mety azontsika mandray ilay fijejejona. Ny fijejejona tsy zavatra avoaka eny ivelany fa zavatra any anaty. Zavatra any anaty ny atao hoe fijejejona. Ny mahavehivavy anareo dia vehivavy foana. Normal be anareo, naturel be any anatinareo izany zavatra izany. Ny esprit ny vehivavy na tianareo na tsy tianareo dia mifantoka foana any. Ny esprit n'olombelona dia mifantoka foana nanamboaran'Andriamanitra ny zavapoary rehetra dia izao mitera dia mameno ny tany. Izay ny lalàna mifehy ny zavapoary rehetrarehetra.
na alikalasy alikavavy io na kisolasy kisovavy io na sakalasy sakavavy io dia zay daholo no lalàna. Dia rehefa tonga ny fotoanana reproduction dia reo biby reo amin'izay dia ny sasany manao jejojejo. Ohatra zao misy an'le pont reny, le vorombola zany amin'ny teny malagasy. Dia rehefa tonga ny anina dia rehefa tonga le vavy zany, le vavy ratsy tarehy kely zay fa lehilahy tsara tarehy be, asehony ny volony rehetrarehetra, tonga dia hoe zany zay, anatona sa tsy anatona. Dia lasa manatona le vavy zany rehefa resy lahatra ohatra ny bogosy tsara izy zany, dia lasa izy manao an'le izy. Dia ohatran'izay daholo reo karazana biby reo. Tsika zao mahafantatra hoe misy an'izany saka mitady vady zany, manao an'le feo izy, reny ny endrika fijejojejona, attraction, fitaritana le saka vavy zany. Ohatra zany ny faneniko, tsy haiko aloha hoe ahoana fandresen-dahatra amin'izany faneno. Tsika ohatran'ny tsy resy lahatra amin'le feo sy le maneno, fa iny zany no fomba hisintomana. Dia ianareo vehivavy olombelona ihany koa dia tsy maintsy manana an'izay ny azonareo atao. Dia rehefa mahazo verset biblika nareo fijejojejona dia lasa ianareo fehezinareo le any anatinareo zany manao zipo lava be ony dia io volo io ozy izy koa sotra masina tsy mahazo firandranam-bolo voaka daholo zay mirandrana agny. Dia tsy mila ohatran'izao dia ohatran'izao dia ohatran'izao dia gaga sasany rehefa avy fa hoana pastera mba hitam-bavaka tsy mety mahazo vady mihitsy pastera. Tapenanao le saka tokony mitady vady sy le naturel. Ny naturel any amin'ny vehivavy dia tsy maintsy manana fomba ny manokana izy. Za tsy vehivavy dia tsy haiko manazava an'izany, fa manana fomba manokana izy izay ahafahany misintona lehilahy dia miteraka sy mametraka ny tohin'ny taranaka rehefa avy eo. Dia eto amin'izay tsika miresaka ilay fanahy ny fijejojejona. Rehefa olona amin'izay manana n'ilay esprit, ilay fanahy jejojejo, dia izay foana ny ao anatiny ao izay ataony rehetra dia ahafahany misintona lehilahy. Mety ny vavany teny no je fais ça pour moi. Fa le fanahy any anaty any, le âme any anaty any dia misintona mason'olona. Te hanao an'izay any miaty lalina any, izay ny atao hoe fanahy le fijejojejona, zay le zavatra fadiana. Zay na tonga amin'ny Petera ny resaka dia ampidirika ihany koa ty resaka ty hoe aoka ny fiaingonareo, aoka ny firavahanareo. Tsy amin'ny volamena, volafotsy, zavatra ivelany tahak'izany. Fa inao izy toetra miafina ao anaty. Zany hoe rehefa nateraka indray amin'izay ny zanak'Andriamanitra dia ny fomba fisintomana tsy mitovy amin'izao tontolo izao intsony. Ka ny amin'ny endrika ivelany tena vao mihetsika kely dia fa le toetra miafina any anaty izay tsara sady soa indrindra, iny ny firavaka ny zanak'Andriamanitra. Azonareo? Dia ao zany nareo mizaha toetra hoe ny olona anankiray sady mijery ihany koa ny rahalahy zany ao anatin'ilay izy, hoe tena miravaka marina ve ty olona anankiray ity, sa mipopoka ivelany fotsiny fa le ao anaty tsisy raisiny. Fa le firavahana, le toetra miafina ao am-po izay sady tsara ny soa indrindra. Fa zany ihany koa izy niravahany vehivavy taloha dia miaraka amin'ny fanekena ny vadiny ihany koa. Zany ny firavahana. Dia ny ambiny midika an'iny mantsiny inversen'ny olona hoe tsy mety zany le zao, tsy hoe tsy mety le izy, fa tsy ireny ny firavahana. Azonareo le izy? Tsy hoe aza manao an'ity, fa tsy ireny ny firavahana. Azonareo le izy? Tsy ireny no zava-dehibe, tsy ireny no zavatra aseho mielo. Afaka miravaka nareo, afaka mandoko hoho na tongotra na tanana, fa zay tsy fanahy fijejojona ny ao anaty, tsy fanahy fisariana, tsy sariana olona ny antony reny, fa ataovy fotsiny fa vao mainka mampimebe me tsara vela tsy be te hanao an'le izy nefa avy eo raha tsy vava amin'ny hafa fotsiny, be felonana be fotsiny rehefa avy eo, fa ataovy modéré ihany na izany na tsy izany. Fa tsy hoe mahazo an'izay dia atao maitsomaitso be volo amin'ny herinandro mba asiana fetrany. Ary eo fetrany zanak'Andriamanitra dia izay tsy mana fotoana ny hafa. Amen. Hatraizany halavany zipo 5 cm pastera dia raha lava be ianao dia za hiteny hoe 10 cm.
ny anankiray botrikely ampy azy tsara ny 30 centimetre ianao lava be 30 centimetre tena tazana daholo zay tsy tokony ho tazana tsy izay le izy fa isika mijery inona ny tsy hana fotoina ny hafa inona ny tsy handreraka ny hafa inona tsy hanakana ny hafa ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe noho ny aminareo no mahatonga anjentilisa miteny ratsy ny anaran'Andriamanitra dia anjarantsika no mandanjalanja fa olona afaka isika amin'ny Kristy fa izay fahafahana izay tsy entina manaraka ny nofo fa mifanompo amin'ny fitiavana. Ka inona ny lokon'ny volo mety aminao? Numéro 1 izay tianao, fa numéro 2 izay tsy mana fotoana ny hafa. Ilay zanak'Andriamanitra tahaka anao. Isy anitatra Andriamanitra izay resaka hoe raha izay mana fotoana ny hafa ve no ataoko tsy ho faty izany ka tsisy inona azo atao ange. Fa ianao mahalala hoe izao no mety. Sa tsy mahafantatra an'izany ianao? Fantatrao izany mody fanina fotsiny ianao hoe fantatrao tsara izany. Izay ny azoko zaraina amin'ny lafiny iny. Misy fantaniana atao amin'ny Facebook. I an'andro mametraka fantaniana. Ary mba ohatry ny ahoana koa ny miaina ny famelana amin'ny fitomboana ara-panahy dia miaraka fanekena hoe ho faty antoka amin'izao rehetra izao. Antanio izy aloha safao tsara hoe mandroso aloha le afaka manazava. Fiadanana Lukany anarako fantaniana za zany moa zany mijory eto fa mametraka ty fantaniana ity zahay anaky efatra dia mino fa le anaky telo ambiny mety hoe jery amin'ny vidéo zany dia efa nisy fotoana koa zany nametraka ty fantaniana ity tamin'ny pastera dia tamin'ny pastera sasany fa somary mbola very kely satria ohatra ny somary mbola tsy afa-po kely dia ararodiko izao fotoana izao. Le izy resaka krismasy ho avy tsina izao ny Noël dia izay zany tiako anontaniana kely hoe misy ten'Andriamanitra zany ao amin'ny Jeremia ao toko 10:1 manomboka 12 izay dia misy miinterpréter resaka hoe sapin de Noël le ao amin'ny Jeremia toko 10:12 ao dia nisy zavatra maromaro koa zany moa zany efa zaraina any amin'ny internet sy ny zavatra hita maro be hoe ny resaka krismasy dia ohatrany hoe fety taloha tany dia ohatrany hoe nisy resaka famonoana olona dia natao teo amin'ny sapin le crâne-n'ilay olona dia ohatrany izany dia tateo aoriana ilay izy ohatrany mivadika hoe sapin dia mody natao bola dia ohatrany izany dia ohatrany hoe nisy resaka hoe fa samposampo be zany tena hoe le resaka hoe krismasy dia na le misy miteny koa hoe dika Noël hoe Noël ohatrany hoe tsisy Andriamanitra dia izay misy zany tiako antena pastera hoe marina fa efa nanao an'izay foana ny teto amin'ny USFM fa aiza ho aiza zany le resaka hoe misy fotoana tsinona mety hoe tsika tsy mankalaza an'izany toe-potsika tsy ankalaza an'izany fa le izy nefa ny mety hoe andro hitovizany any hafa ny any amin'ny fiangonana-dehibe zao mety hoe lahady 25 décembre dia tsika koa eto mety hoe mankalaza an'ilay izy mety hoe toe-potsika mety hoe tsika nge tsy hoe mankalaza an'i Jesosy teraka intsony fa hoe mampifalifaly ankizy fa nefa le andro mety hoe raha hoe tsy mety ohatran'izay ve tsika mety hoe afaka atao ohatra hoe 15 mars ilay izy dia tsisy idirany Noël mihitsy satria 15 mars no antsika anazy dia any zany fantaniana misy rahalahy zay izao tsy ho teneniko izy ngamba fa somary mbola misalasala mihitsy izy amin'ilay resaka hoe zaho izy tena tiako le zanako tiako hanao an'ilay Sunday school nefa za misalasala be hozy izy eo amin'ilay krismasy za zany tsy resy lahatra amin'ilay krismasy hozy izy dia aleoko nanontany mihitsy zany dia tsy haiko hoe misy afaka mambara pastera ve sa mety hoe misy fanontaniana mety hoe mbola tsy dia mazava ohatra ny teneniko ohatra dia eny are efa nataoko émission moa izy ity tany amin'ny Facebook tany fa tsy tadidiko tsony ny titre inona ny titren'izy iny krismasy mihitsy
efa misy ka ihany afaka mijery amin'ny youtube zay tsy afa-po zany a soraty fotsiny pasteur Tovy Christmas de azonao jerena azavaitsika foy ilay izy voalohany indrindra misy tantara be dia be le zavatra ny tantara tsotra indrindra ohatra tamin'ny vanim-potoanany ina moa vanim-potoanany fiatombohan'ny Eglise katolika dia ny système navadika ny fivavaha-panjakana ny fivavahana kristianina dia ny fomba nanaovandry zareo anazy a dia mba ahafahany mitona ny tsipino ahafahany mitona ny mpanompo sampy hiaraka hivavaka dia nadaptena nitaritina zany zareo hoe ianao nge tsy voatery tena hoe anina be fa afaka makato ianao dia mandeha manompo sampy ihany koa ianao manaraka tsy maninona raha zay aloha mandresy lahatra anao dia mba ahafahana nisy rituel be dia be nisy fetifety be dia be zany tao isaky ny Andriamanitra dia zao anniversaire ny Andriamanitra zao fotoana zao fetiny Andriamanitra zao dia ahafahany zareo ny sitona n'ireny olona ireny tsy hoantsony dia natao tahaka ny Andriamanitra mitovy amin'ny Andriamanitra zareo lay Jesosy Kristy dia rehefa natao nitovy amin'ilay Andriamanitra zareo lay Jesosy Kristy izay ihany koa sary napetraka tamin'ny alalan'ny Trinité na dia tsy fantatritsika ary zany fa tsika mandray fotsiny an'ilay hoe Trinité fa zay ny esprit tao anatin'izy io nomena Andriamanitra vaovao ny Gentilis dia Jesosy ny anaran'ilay Andriamanitra vaovao dia nomena zay date de naissance an Jesosy io dia andao hovaitsika zany le fetin'ny Andriamanitra ohatr'izao dia ataontsika ao dia zay ny fomba nitaritana an'ilay Gentilis dia nanaraka an'izay fomba zay daholo ny fiangonana rehetra na tonga ary réforme tonga ny karazany hafa dia taty amin'ny adventiste zay vao tsy nanaraka tsy haiko ny témoin raha nanaraka na tsy nanaraka angambany misy karazam-piangonana vitsivitsy maromaro zany tsy nanaraka fa zay zanaky ny réforme nanaraka zay zanaky ny katolika nanaraka dolidoly dia hoe ina maninona mbola manao an'io sy tsy manao an'izy io zao fanazavako ao anatin'izy voalohany indrindra misy tenin'Andriamanitra aloha ao mazava be andro sy taona ozy izy no tandremanareo fatratra andro sy volana ary taona ozy izy ny tandremanareo fatratra tsy haiko na ny amin'ny Kolosiana izy miresaka an'izay tsy tadidiko tsony fa jereo kely ilay izy zany hoe voalohany indrindra izay problematika goavana indrindra izay fototry ny anton'ny olana rehetra dia ny Jaona toko fahaefatra ny Jaona toko fahaefatra ny fomba fanompony ny testamenta taloha no marke be zany zavatra hita maso sy azo tsapahitana zany Andriamanitra tena sarotiny mihitsy amin'ny fetiny voaloham-bolana Andriamanitra tena sarotiny amin'ny fetiny sampakazo ny trano natao tamin'ny ratsakazo Andriamanitra sarotiny amin'ny Pasika Andriamanitra sarotiny amin'ny fetiny Pentecoste Andriamanitra sarotiny amin'ny karazana andro sabata manomboka eto ka hatreto ianao tsy mahazo miasa zay rehetra tsy manaraka an'io didy sy lalàna io dia navoaka tany ivelan'ny tanàna dia toram-bato any ivelan'ny tanàna satria manjary voaloto ny tanàna raha milasaka ao ny rany dia avoaka ny ivelan'ny tanàna izy dia any izy ny toram-bato dia maty izy ny fomba fanompon'ny testamenta taloha dia fitandremana akanjo le resaka resantsika teo fitandremana akanjo fitandremana falitona vao misy raha misy maratra ianao ka matratra ny raty akanjo ty dia maloto ity akanjo ity dia zay rehetra mikasika an'ity akanjo ity dia maloto miaraka aminy dia mitondra fanatitra vokatra ilay falotona raha boka ianao dia maloto raha mandeha raha tsidrana nareo vehivavy maloto nareo fomba fanompon'ny testamenta taloha rehetra dia hita maso sy azo tsapahitanana ny tempolo ny testamenta taloha hita maso tsy azo tsapahitanana misy olona mametraka fanontaniana hoe ahoana ny razana noentina ny bengonana nefa ny razana maloto sasisa rehetra fanompon'ny testamenta taloha hita maso azo tsapahitanana ozy izy Jesosy amin'izay ao amin'ny Jaona toko fahaefatra andiny fahatelo amby roapolo ho avy ny andro ary efa tonga ankehitriny ny fanompoana ao Jehova
dia tsy amin'ny tendrombohitra hita maso, tsy amin'ny andro, tsy amin'ny fomba mampanao azo tsapahitanana intsony, fa amin'inona fivavahana amin'ny fanahy sy fahamarinana. Esprit et vérité. Inona le esprit? Tontolo ara-panahy ny ivavahana amin'Andriamanitra. Tontolo ara-panahy no ivavahana amin'Andriamanitra, any amin'ny tsy hita maso, any amin'ny tontolon'Andriamanitra ny olona ny tian'Andriamanitra hiakatra. Ary izay mahatonga hoe tsy maintsy ateraka indray aloha, satria tsy tafiditra any amin'ny tontolon'Andriamanitra ianao raha tsy ateraka indray. Rehefa ateraka indray ianao dia tafiditra amin'ny tontolon'Andriamanitra. Rehefa tafiditra amin'ny tontolon'Andriamanitra amin'izay ianao, fanahy sy ny fahamarinana. Inona le fahamarinana? Izany lalana fahamarinana ary fiainana. Izany hoe manompo an'Andriamanitra amin'ny tontolo ara-panahy amin'ny alalan'i Jesosy. Izay ny fivavahan'ny olona ao amin'ny Kristy. Azo otreo. Ny manaraka amin'izay ao anatin'ilay izy dia izao. Hoy hoe le tontolo no olana. Rehefa tafiditra ao ianao dia tontolo ara-panahy amin'izay ny fomba fanompoana an'Andriamanitra. Raha misy zavatra ataoko ato amin'ny tontolo ara-nofo dia ho an'ilay zanak'Andriamanitra amin'izay. Maninona tsika ny miara-mihira eto ohatra? Taloha ny tsisy hira. Taloha tonga eo amin'ny fialofan'i Solomona dia miantory teny dia mody tsisy hira atao izany io. Ny hira tamin'izany koa hira hebreo sy hira jiosy, hira hafa be mihitsy. Tsy hita loatra izay andraisana azy, tsisy resaka Jesosy mihitsy. Dia tao ny miantory teny dia lasa mody. Fa efa tonga taty amin'ny andron'ny reforma, izay vao misy izany hira izany. Taloha ary tsisy seza, fa mijoro miantory teny, mipetraka amin'ny tany miantory teny. Fa ry Lutera napiditra ny seza. Taloha tsisy instrument, fa ny instrument dia nampidirina. Ary taloha ny instrument, tsy haiko izay fahamarinana fa izay hono. Fa ny orga hono dia zava-maneno mpivaroteny. Fa izany taloha. Hoe ahoana no nahatafidirana itao am-piangonana izany nefa zava-maneno mpivarotena le orga. Tanàna hoe izany ilay tontolo ara-nofo be dia be. Ary ihany foana no hidiran'ny olona. Mivavaka dia question aloha, iza le anarana aloha? Fa izay tsy hoany raha vao tsy ilay tena anarana original ny antsonareo. Ara-nofo izany. Tsy ara-panahy izany. Ny ara-panahy dia amin'ny teny tsy azo tononona. Ary tsy haitsika tsy azo tononona ka lasa azo tononona izy raha ohatra ka hainao no miteny an'ilay anarana. Fa fanahy no mivavaka ho antsika amin'ny fitarainana tsy azo tononona. Iny fitarainana tsy azo tononona iny tonga ny entrana any amin'Andriamanitra fa ny ataonao dia mitondra an'ilay fanatitra fotsiny, ilay emboka manitra fotsiny dorana eo anatrehan'Andriamanitra dia nivavaky ny olona masina. Izay fotsiny ny entiko eo. Tontolo hafa mihitsy ny fanompoana an'Andriamanitra ty amin'ny fanekena vaovao. Tsy tontolo any amin'ny resaka hita maso izay ilay teneniko teo hoe andro sy volana ary taona no tsy tadidiko intsony izay toy ihany. No tandremanareo fatratra. An'ilay izy. Dia izay rehetrarehetra endrika ny tontolo ara-panahy fanompoana an'Andriamanitra. Ny tontolo hita maso fanompoana ny hafa amin'izay. Azonareo ilay izy. Manintsika mihira eto. Satria ilay fihirana manosika antsika. Mampiconcentre anao. Mampatonga anao tafiditra. Izay mahatonga antsika mihira. Manintsika mampiasa mozika satria ireo musicien ireo ihany koa manampy antsika ho tafiditra ao anatin'ilay izy. Manintsika tsy ny ankalamanjana no manao fanompoana fa afaka tendrombohitra isaky ny alahady. Satria misy zavatra tsy mety ao anatin'ilay galabona be eo dia na nitory ara sahirana dia manana moyen koa ankehitriny hoe hanatsarana kokoa ny akoustika satria izany ny antony izao rehetrarehetra izao. Izany ny antom-pisiny zavatra rehetra. Manintsika manao rakitra dia ho an'ilay hita maso, ho an'ilay olombelona hita maso fa ny mahakasika an'Andriamanitra. Fanompoana an'Andriamanitra. Ara-panahy. Ny rakitra anao, fanompoana an'Andriamanitra, ny fonao manome. No rakitra ankasitrahana fa tsy no volanao. Fa rehefa fonao manome pokaty mandeha fahazarana fotsiny. Tsisy fifalinana amin'Andriamanitra nankily. Raha ianao manome, tananao mandeha ho azy amin'ny fotsiny, fahazarana fotsiny, izay ambokambiny ihany, tira angamena. Na ny zanantsika raha mila zarina manome zavatra tsara, amenina. Satria maninona zaro amin'ny lalana tokony alehany zaza fa rehefa lehibe izy dia azakaka fahiny any lalana. Ka raha mbola kely izy dia efa zarinao anao tsinotsinony dia azagaga raha tsy araka aminao intsony izy rehefa lehibe.
fa rehefa zaranao izy ametraka importance dia misy an'izay ilay izy. Dia toy izako ilay resaka ny tontolo hita maso, tsy tontolo fanompoana ny Kristy. Ny tontolo tsy hita maso, ny tontolo fanompoana ny Kristy. Azo hitarina lavabe ny resaka tsy mijanona eo amin'ny krismasy. Misy olona ihany koa tsy mankalaza anniversaire. Misy olona tsy manao karazan-javatra be dia be mihitsiny a. Justification biblika daholo. Herode nankalaza anniversaire. Jesosy tsy nankalaza anniversaire fa Herode. Tsika tsy taranak'Herode. Azo atao nge zany, azo atao zany. Tsisy mariazy ato. Petera tsy natao mariazy. Tsisy vodiondry ato. Tsisy an'izany ao. Tsy mila an'izany ny zanak'Andriamanitra. Ataoviny ianao raha izay no tianao. Be dia be ny zavatra discutable. Fa ozy rehefa avy eo. Isika amin'ilay fivavahantsika mitadin'ny tompo, efa tafasaraka amin'ny fiarahamonina. Amin'ny karazan-javatra izay tena tsy azontsika ekena. Dia mbola ho ampitsika indray krismasy, anniversaire, pentecote. Karazana fety rehetrarehetra io dia efa abonné absent ilay zanak'Andriamanitra reny, mpivavaka reny azatainaina ninina zany. Fotoana ina ary zany mba vao mainka tsika tafasaraka amin'ilay fiarahamonina, amin'ny zavatra ataoko hoe minime, zavatra kely azo andeferana. Raha mankalaza tsika krismasy eto a, dia tsy haiko moa raha lava mety ilay 25 anga manentandra lava, misy fotoana tsika 23 mankalaza, misy fotoana 26, misy fotoana 27. Nanao limbavaka ampidera ndre mandeha, dia nanao hira krismasy volana juin raha tsy diso. Zay mba mahafinaritra tsiny. Fa tsy resaka fankalazan'andro ilay izy, on s'en fout, tsy olana zany na 25 na lady zany ary nge tsika tsy lady nareo ny afaka dia zay ny atongavantsika eto. Fa tsy zany hoe mankalaza makamasina ny andro alady zany ny ale, tsisy makamasina andro alady zany eto na ny ray ary, fa mitovy daholo ny andro rehetra. Ary mety io na ankalazaina io na tsy ankalazaina, zay mankalaza tsotra fotsiny. Zay tsy mankalaza velao hoany fotsiny. Rehefa manome kilalao dia meo fotsiny ny ankizy fazalazaina dadabe Noely siza zany. Ny anankiray ihany koa ao anatin'ity baiboly teo, amin'ny bokin'ny Apokalipsy io misy ny atao hoe Nikolaita. Dia misy mame fampianarana ihany koa hoe satria ny krismasy Saint Nicolas. Dia hoe io ianao nakahala Nikolaita izay halako ihany koa. Io mihitsy ilay izy avy amin'ny Nicolas tsy inona ilay krismasy. Dia mila mankahala tsy manaiky krismasy ny dikan'io Nikolaita io. Tsisy idira Nikolaita mihitsy. Nikolaita efa tamin'ny andro voalohany fetomboan'ny fiangonana. Ny krismasy efa ty amin'ny tsy haiko tsony nataona faha-eninjato nataona tsy fantatro ny potra. Fa zavatra zany zavatra détail daholo. Fa ny zava-panahy, tontolo ara-panahy, zay zava-dehibe. Amen. Zay ny azoko ambara. Na zotoy ave ilay fanontaniana. Tsisy. Eny ary sa dia misy faraparany fa madiva marantsika. Eny tompoko. Fedalana tompoko. Tsika ho any an-danitra ny tanjona. Dia misy soratra amin'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny ireo fiangonana fito. Ny teny hoe sorato ozy izy ho amin'ny anjelin'ny fiangonana. Fanontaniana mba apetraka fa tsy azo karana izy hoe iza moa io anjely io. Soratra tompoko. Ny anjely fiangonana. Anjely fiangonana tsy ange gardien, tsy anjely mpiambina. Raha ohatra ka hoe anjely fanahy izy dia tsy andalo mihitsy ao amin'ny jaunina ilay resaka. Dia i jaunina indray no andeha hanome ny taratasy ho an'ny anjely hoe ty ozy Jesosy lazain'ny fanahy aminao. Fa ny atao hoe anjely dia ny loholo ny fiangonana. Izay ny atao hoe anjely. Amin'ny bokin'ny Korintana ihany koa izy milaza zavatra ohatra izao hoe noho ny amin'ny anjely dia tiako ny vehivavy ray sarin-doha. Izay amin'ny baibolinao. Noho ny amin'ny anjely dia tiako ny vehivavy isarin-doha. Dia zany nanao vazivazy kely anankiray hoe manahirana be ny anjely ve mahita anareo avy ao ambony. Manahirana ny lohany anabavy ity.
manelingely mihitsy ny fijerevoko ny lohany. Le anjely voasoratra ao amin'ny Korintiana, ny anjely voasoratra amin'ny Apokalipsy dia ny loholo ny fiangonana na ny pasteur ny fiangonana. Dia miteny amin'izay ny fanahy miresaka amin'ny Jaona hoe soraty amin'ny anjely fiangonana Philadelphie. Izany hoe soraty amin'ny pasteur ny fiangonana Philadelphie, soraty amin'ny loholo fiangonana Philadelphie, soraty amin'ny nakao filazany azy anankiray surveillant no mainy rala évêque, soraty amin'ny évêque ny fiangonana any Laodikia na bishopy, mitovy daholo zany pasteur daholo reo, loholona daholo reo. Dia izay no dikan'iny fanambarana iny hoe teneno amin'ny loholona, teneno amin'ny pasteur hoe izao ny ambaran'ny tompo mahakasika ny fiangonana izay tandrimanao io. Fa tsy hoe anjely fanahy akory na le kerubima sy serafima ny ambarany io. Misy farany. Anankiroa ilay izy, mbola vita ve? Fiadananao iobra telo. Mba afaka hazavain'ny pasteur ve ilay hoe zarazarainao samihafa ny fanomezam-pahasoavana dia ilay maniry fatratra ny zava-panahy. Misy action vaty amiko ve? Ohatrany ahoana concrètement ilay hoe maniry fatratra. Merci oh. Dia ny faharoa, fiadanana pasteur ilay resaka fivavahana eo amin'ny culte, ahoana no ahafahana mifantoka tsara raha toa ka misy mivavaka amin'ny teny mafy daholo ny assemblée ao am-piangonana. Saotra tompoko. Dia misy anankiray farany, telo indray. Ny ilay Apocalypse 13, marqué ny Bible 666, facial numérique, plus, sy ny sisa misy firenena efa miditra amin'ilay izy. Ahoana no tokony ataon'ny kristiana satria misy miteny hoe lalàna makany amin'ilay fandraisana marqué ny Bible io. Suède ohatra, efa misy société mampiasa plus, dia raha tsy misy ianao, izany tsy afaka miasa. Zay. Na moa ilay voalohany teo? Manomezam-pahasoavana. Mandry fatratra ny aminany ozy izy. Tiako raha hiteny tsy fantatra tahaka anareo fa mandry fatratra ny aminany. Dia ny mandry fatratra faharoa izay hampandroso fiangonana ny ireo fatratra. Ny fanomezam-pahasoavana rehefa nateraka indray ny olona manana ny fanamasina, manana tombo-kase. Rehefa hiasa izy dia omena Andriamanitra fanomezam-pahasoavana. Rehefa hiasa amin'izay izy dia zay le tenen'i Jesosy iny hoe mangata ozy izy, mangata Andriamanitra nareo na ratsy aza mahalala mezava-tsoa zanakareo. Tsy mainka Andriamanitra nareo hanome anareo ny fanahy ho azay mangataka izany. Fanomezam-pahasoavana ny tena tiany lazaina amin'iny. Satria mbola tsy tonga ny fanamasina tamin'iny période iny, tsy possible mihitsy izy hiteny amin'ny mpianatra hoe mangata ny fanamasina. Nefa izy ary mbola tsy nandefa an'ilay izy. Fa ho an'ny vaninandro aty-aoriana angatao ny fanomezam-pahasoavana. Dia inona no azo atao? Angatahana ilay izy, angatahana tokoa ilay izy, angatahana. Fa zao izy io misy omeko tsy omeko izay ihany ny fandehany. Ka azavaiko aminao ilay ohatrany hoe omeko tsy omeko. Ohatra izany zao hoe za ohatra zao nangataka teny tsy fantatra. Satria izay zany, za tena manaiky mihitsy zany tompo manome an'io don io. Dia asa zany, izay no nampianarina mila mangataka zany. Ok, angataka. Fa rehefa mangataka ianao dia enao ihany eo an-dalana eo, sady mieritreritra iny ohatrany hoe ataoko inona ary moa zany. Dia raha manao an'izany raha pampivasira dia mampaninona zany. Izany hoe enao ihany dia maheno, fa le fanahy ao anatinao tsisy mampirisika. Dia mangataka ianao fa tsy resy lahatra 100% ianao ny anatinao any. Hoe tena izay marina. Izany hoe ilay fangatana dia misy assistance, misy fanampian'ny fanamasina. Ampahafantarina ianao zany asainy mangataka nefa efa fantatra fa omeny anao raha teo ilay izy. Izay ilay hoe omeko tsy omeko ilay izy. Efa fantatra fa omeny anao raha teo ilay izy dia ianao koa asainy mangataka nefa efa fantatra zao fa tsy omeny anao, dia efa fantatra zao fa tsy omeny anao ilay izy, dia tsy apetrany eo am-ponao ny fanorinan'ilay izy.
very any ianao anatin'ilay izy hoe ahoana ro fandeha zavatra zany dia na ianao ary lasa tsy marisika angataka an'ilay izy rehefa aveo fa raha tena natao omenanao io dia hoe ianao mizizotra eo fa na firy taona enony fanahinao foana hoe le anina mbola tsy ekeko mihitsy a tena za tena mila n'iny zavatra iny dia azonao le izy rehefa aveo ka ny torohevitra tsotra angatao zay tianareo na inona fa omenanareo zany fa ho hitanao eo ihany fa zay tena petrany ao am-ponao no azonao ary na ianao ry tsy resy lahatra amin'ilay fangatahana zay tsy tokony ho azonao rehefa aveo dia izay fandehany raha tianao ny aminany miresaha amin'ny tompo za mba te aminany dia ho hitanao rehefa afaka ray volana 2 volana 3 volana hoe mbola te aminany ve ianao sa ohatry ny ova hevitra zany raha tsy tena hitako loatra indray hoe tena hampaninina le izy fa za zao tsy nangataka fanahin'ny fahendrena sy ny fanahin'ny fahalalana dia omen'ny tompo ahy le izy misy natao hoe esprit de connaissance anatin'le izy dia za rehefa mamaky an'ity baiboly ity nareo be dia be ny akamaroan'ny olona mamaky an'ity dia sahirana fa za rehefa mamaky an'ity dia azoko daholo zavatra resahany eo dia zany zavatra zany zavatra tsy avamiko zany fa nomena ary nomena tsy ho ahy fa ho anareo ahafahanareo misitraka ahafahany fiangonana misitraka dia za tsy nangataka an'izany fa tonga ho azo fotsiny le izy dia faly aho hoe zay dao nomen'ny tompo ahy tsy mila mitavandra teny tsy fantatra na mila mitavandra teny faminaniana ndraindray koa mahazo parole de connaissance akele tefa tsy don de connaissance parole de connaissance ndraindray koa mahazo teny faminaniana rehefa mitory teny eto dia matsapa ianao hoe misy mifampireza io sao dia mahatantara indry tany ary fiainako le resantsika iny ohatry ny tantarainy teo dia tsy zay le izy fa reny atao hoe teny faminaniana za tsy mpaminany fa mahazo ale teny faminaniana dia mamakasika anao le izy amin'ny vanim-potoana anankiray dia ohatran'izay le izy men'ny tompo le izy fa afaka mangataka tsika fa zay efa nomanoanao foana nomenanao dia tsy azo atao zany ianao koa rehefa zay tianao ihany inge no tanteraka eva dia mba mangataka fotsiny moa za zany ianao ry tsy resy lahatra amin'le izy fa rehefa mangataka ianao dia mangataka ampinoana ny faharoa ay lay vavaka vazavaza rehefa exercer tsika rehefa ilana fahazarana le izy fa matetika indrindra ny problema dia le any an-trano a ohatry ny mpianatra ihany io tsy tafavoaka ianao eo amin'ny salle de classe rehefa any an-trano ianao ratsy entraînement raha mianatra mitendry ianao dia mandray kory fotsiny ianao dia ianao tsy manao répétition any an-trano dia rehefa tonga mpampianatra dia zay ianao vao miezaka dia tsy tafavoaka fa rehefa zatra ianao mifantoka any an-trano dia mora ho anao no mifantoka zarina ny méditation zarina mihitsy ny any anaty any hoe anaisin'ny tompo zao ka na misy mivazavaza reo tsy mampaninina fa tsy olana amiko zany zavatra zany fa entre temps raha ohatra ka hoe zay zany le izy manana herinandro ianao anaovana exercice dia any an-trano ihany koa ianao afaka manao exercice alefako ty radio ty fa za hivavaka tany hoe sao maningila tsofina tampoka amponina manina tsara colonel fa zarinao mihitsy ny sainao io hifantoka zarinao ny sainao hijery ity saina ity dia azo zarina azo exercena rehefa manomboka verivery mémoirenao dia azo exercena ity mandehana eny an-dalana eny dia mijery marika tômobila anankidimy ianao dia mijery numéro ana tômobila anankidimy dia rehefa tonga any amin'ny toerana izay misy anao ianao dia tadidi hoe ohatr'izao ny lokony dia ohatr'izao ty dia ohatr'izao ty dia zatra ny sainao mifantoka amin'ny zavatra izay hitan'ny masonao azo exercena ohatran'izany ny atidoha fa rehefa tsy zatra io fa miparitaka be zay ny anisan'ny problema nyty grisagrisantsika ty hita daholo karazana information rehetrarehetra ty resaka recette cuisine ty resaka adiny mpivady ty resaka fitaizanjanaka ty resaka politika dia naninona indray ho nito alafin ianao tsy hisy tadidinao ntsony le information fa fangarovoraka be ao daholo fa mila zarina saina hifantoka amina karazan-javatra mamaky boky ahako ohatra mamaky baiboly aho dia vakiko ny toko faharoa dia tsy tapahako mihitsy hoe raha misy zaza miantsy vita mama petra tsara eo aloha
za mbola mamaky baiboly dia toizanao vaky baibolinao fa rehefa zatra ianao mamaky zavatra ray dia tapahana mamaky zavatra ray dia tapahana mihaino zavatra ray tsy tonga hatramin'ny farany fa kina tapany daholo ty rehetra ty hatramin'ny sakafo lany tapany zatra tapatapany be dia be le fiainana dia korotana ty sainy ty dia tsy hainao manambatra azy monsieur concentré fa rehefa zaharinao isainao io ifantoka amina zavatra anankiray manao an'ity ray tya vita somatsara iny ifindra amin'ny zavatra ray oka aloha fa mbola manao an'ity oka aloha fa mbola ohatra zao dia mora aminao ato tranon'Andriamanitra zao ifantoka ivavaka mandritra ny 5-7 minitra zay mba torohevitra kely ary farany a le resaka 666 dia miverina amin'ny zavatra zay nyresantsika teo isika manomboka Jauna 4:23 zay rehetra verset hitanao arianany Jauna 4:23 tontolo ara-panahy daholo ny resakao ary izy io ny problema dia zao reny zavatra reny a lazain'olona fa zavatra marika azo tsapahitanana sy hita maso fa rehefa miresaka le soavaly fotsy soavaly mena soavaly sy le biby sy le dragona reny sarisary renika endrika ana fomba iresahana fotsiny fa maninona rehefa fomba iresahana dia atao fomba iresahana daholo le izy ary rehefa hoe tena arabaky teny dia arabaky teny daholo le izy ny zavatra resahana eo ny atao hoe mariky ny bibidia ny atao hoe mariky dia tsy zavatra hita maso any Israel zao taxi be dia be 666 dia tevenao taxi amin'ny bibidia re lasa misy zavatra apetraky ny olona ohatra zany dia vidy brosy-nify ianao dia misaotra ty soloy ty fa tsy mety amiko ty brosy-nifinareo ty 666 hoe soratra amin'le izy tsy mety amiko zany zavatra zany tsy reny no inona raha vao miresaka zavatra hita maso ianao dia tsy izay no problema fa ny problema tontolo ara-panahy ny olona izay marina na mariky ny bibidia dia olona mariky ao amin'ny fanahiny ao amin'ny amany efa any satana tsy mila manao sorona tsy mila manao ninninina fa ny tompo malali ny azy ny devoly koa malali ny azy ary izay rehetra tsy an'ny tompo dia an'ny devoly impin c'est tout zay mifandehany io zavatra rehetra tonga ho azy fotsiny tonga ho azy daholo fotsiny le izy tsy mahazo vidina mivarotra sy sisa rehetrarehetra tonga ho azy fotsiny zany fa raha mbola eto ambonin'ny tany ianao ka ianao mahafantatra tsara fa zanak'Andriamanitra ianao dia raha manana carte de crédit ianao misy 666 raha tsy tianao meo ana fa raisiko soma tsara raisiko soma tsara sady tsy ataoko any anaty baiboly iny leolange sady manaiky any manday ataony anaty baiboly iny amin'izay miala ny devoliny finonom-pony zany fa mbola tsy amin'izao vanim-potoana iainantsika izao zany mariky ny bibidia sy sisa rehetrarehetra ny olona ho any amin'ny fahaverezana ny misy azy zany fa za manana ny anarako voasoratra ao amin'ny boky fiainana tsisa zany mariky zany na inona zavatra tenenin'ny olona na manao t-shirt tsy hanao an'izany akory ahako iprovokeko satria maninona tsy hanaovako an'izany fitsonjovako ny zanak'Andriamanitra sy ny fahatafitohina ny hafa dia tsy hanao an'izany raha misy teny raha misy tanàna anankiray fady anankisoa dia tsy hitondra an'izany mba tsy hanafitohina ny hafa tsy hanaovako definy amin'ny hafa azontsika le izy atsika amin'izao vanim-potoana iainantsika izao zay nyteneniko iny fototra foana ny ataovy azo antoka any Kristy venao rehefa any Kristy ianao tsy izy atahoranao zany zavatra zany na carte de crédit io na numéro an'ny telefoninanao misy 666 na tsy fantatro izay ataonao any fa tsisy olana zany zavatra zany fa ny ao amin'ny fanahy ihany io tomboka se ao amin'ny fanahy inona ny tomboka se ao fanahy masina sa fanahy zao tontolo zao zay no azontsika efa mizarana amin'ity andro anio ity mino fa misy zavatra atao anatin'izay azonao mba entina mbavaka isaorana ny tompo ifatoana ihany koa araka hitsangantsika ifantoka iresaka amin'ny tompo arak'izay hitariany anao raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany ny talata amin'ny 12 ora sasany ny alarobia amin'ny 12 ora eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety
trano gribege amin'ny ankavian-dalana tongava soto